fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Misaoran'i Jehovah ary fanaiky, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanaiky, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, zay manarina famindrapo sy fiantrana ho anao, zay mahavokisoa ny vavanao, ary ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalakalehany izy, ary ny zanak'Israely nampahafantarany ny asa. Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindrapo izy, tsy mandahateny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araky ny helotsika, fa tahaky ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindrapony amin'izay rehetra matahotra azy. Tahaky ny alavitry ny atsinana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehovah izay rehetra matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika, fa mahatsiaro favovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona, ary tahaka ny vonin'ny zavatra eny an-tsany famonina, satria tsofo ny rivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo rehetra izay matahotra sy mankatoa azy, ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ary miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakana. Misaoran'i Jehovah ry fanaiky. Zauluna tuntulu
misy ataonao tokoa zay Jehovah Andriamanitra io, satria ianao no natoy izao anay, ianao lay Andriamanitra nanaiky ho rainay, ary nanaiky anangana anay ho isan'ny zanakao anao noho ny amin'izany Jesosy Kristy tompo ty anay. Misaotrao zay satria fitiavana lehibe loatra teo amin'ny fiainanay, ny fahatsapanay fa zanaky lay Andriamanitra tompony tompo izay, lay Andriamanitra nahary fa tsy mba nohariny, lay Andriamanitra manano fahefana rehetra ety an-tany sy eny an-danitra. Misaotrao zay raha io, fa raha toy izao ny fiainanay dia noho ny fitontananao, noho ny famindraponao, ko ataonay ahoana tokoa ny anadino zay zava-tsoa rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay, dia misandrata indray ianao amin'ny fiainay manontolo, misandrata ianao amin'ny alalan'izao onjam-peo zay aranay izao, misandrata ianao amin'ny zavatra rehetra zay ataonay eo amin'ny fiainanay, satria ianao no tianay omenay voninahitra, satria ianao lay Andriamanitra efa nekenay ho tomponay. Dia zay zavatra rehetra orenesinay amin'ny alalan'izao onjam-peo izao anie, dia ianao mihitsy ho aniraka ny fanainao ampitenin'ny mpanomponao, ary ampangina zay feo rehetra tsy avy aminao any amin'ny mpanomponao zay rehetra manaraka izao fandaran'izao naiza misy azy, ka ny feonao reriany no henonay. Misaotra Kristy Tompo, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray namanareo kamira faly manana atao anatin'izao fandarana isika samy isika izao. Misaotra ny tompo isika raha-sambola velonaina omeny fotoana afaka mandrato fahalalana tsara amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'izao fandarana izao. Loha hevitry ny fandarantsika amin'ity asabotsy ariva ity dia ny hoe ny fahatokina ananan'izay mino, ny fahatokina ananan'izay mino, satria zay no mampiavaka atsika amin'ny olona zao tontolo zao, satria tsika manana zavatra itokina, manana zavatra antenaina, ary zay zavatra iny no fakafakatsika ho dinidiniatsika mandritry ny fandarana anio, ary manantena isika araka ny vavaka efa nasandratra teo fa ny tompo mihitsy no ampianatra hitaridalana atsika ary ampafantatra indray ny sitrapony ho amintsika tsiraray avy. Fa manina moa isika ny resaky ny amin'izany atao hoe fahatokina ananan'izay mino, tsotra fotsy ihany mahatonga atsika hiresaka ny amin'izay, arakaraky ny afataratsika hoe inona moa ny inotsika, ary inona moa ny fanantenantsika ananatsika amin'io finoantsika io, mahatonga atsika hifikitra amin'ny Jesosy Kristy ilay efa niketsika ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainatsika. Ny olona mahatoky dia manana fiadanana, ny olona mahatoky dia manana fanantenana, ny olona mahatoky dia samy manambara ny fahatokiny amin'ny manodidina azy. Zay ihany koa ny antony mahatonga atsika hiresaka ny amin'ity hoe ny fahatokina ananan'izay mino ity, mba hiteraka fiadanana ao amintsika, mba hiteraka fanantenana ao amintsika, ary mba hahatonga atsika indray ho fitaovana mahomby ompelatan'Andriamanitra anambara ny finoantsika amin'ny manodidina antsika tsiraray avy. Ary ao anatin'ny fiainan'ny fahatanorana dia mila fantatsika zay inoantsika, hahatonga atsika saiteny tahaka ny Paoly apôstôly anao hoe fantatro izay inoko. Fa milohany iresantsika n'izay rehetrarehetra izay milohany hamakafaka atsika n'izay rehetra zay loha hevitra hoe ny fahatokina ananan'izay mino izay dia indramitsika aloha indrina raha mamonjy anao le hira anakay mitondra lohateny hoe Andriamanitra fitiavana ianao, satria manino ny olona manana fahatokina Andriamanitra lay rainy Jesosy Kristy dia mahatsapa fa fitiavana izy io, ary raha fitiavana izy io dia mitantana ny fiainany zanany, ary amin'ny tantana ny fiainany zanany dia tsy misy kisendrasendra mitrango eo amin'ny fiainan'ny kristianina, fa ny zavatra rehetra izay mitrango eo amin'ny fiainany dia efa lahatr'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany.
andriamanitra fitiavana ianao. Ny olona mahatoky an'Andriamanitra no samy teny manao hoe ampoanao ny fahasoavako. Ny olona mahatoky an'Andriamanitra no samy teny hoe ny antom-pisiko, ny antom-piainako dia noho io Andriamanitra izay efanekeko ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ary ny olona manao izany manafatokiny eo amin'ny fiainany manokana fa Andriamanitra no mitantana azy. Ary Andriamanitra no mitantana azy na mandimby ny andro na mandimby ny alina dia zao hoe Andriamanitra mitondra azy amin'ny lalana tsara mandrakariva. Dia iza moa Andriamanitra io ilay niteny nanao hoe izao ny mpiandry tsara. Mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny sakaizany. Izao ny mpiandry tsara hoy Jesosy Kristy tompontsika. Izay manaraka
tsy mba de amin'ny aiziny izao mpiandry tsara raha izao no vavady raha izao no idirany olona de azo anina sy ovonjena izy ary raha iresaky tsika hoe ny fahatokina hananan'izay mino dia tsy maintsy miverina am'izay finoana fototra izay ny olona atao hoe mino eto manko de ny olona efa nanaiky ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Fahatokina hananan'izay mino misy lafiny anaky 5 no resantsika eto. Voalohany indrindra aloha de zao hoe ny fahatokina hananan'izay mino de ny fahatokina fa zanak'Andriamanitra izy, ny fahatokina fa sakaizan'ny tompo izy, ny fahatokina fa mpanompon'Andriamanitra izy. Reo mifakafakaitsika vetivety rehefa avy eo zanak'Andriamanitra isika, nefa ihany koa ao anaty an'izany de zao hoe mpanompon'Andriamanitra isika, eo anaty an'izany ihany koa nefa de zao hoe sakaizan'Andriamanitra isika, anarana iantsonantsika daholo izany ary mila ananatsika izay fahatokina izay. Faharoa zavatra ho jerentsika de zao hoe ny fahatokina ananan'izay mino de zao fahatokina fa olona voavela eloka izy eo anatrehan'Andriamanitra, fahatokina fa voavela eloka izy. Fahatelo ho resantsika ihany koa de zao hoe fahatokina fa misy mpiay ny fiainako am'izao fiaina miasarotra izao de ny zavatra inoko sy itokiko de zao hoe tsy mandeha ho azy ny fiainako fa misy miahy izany fiainako enti-tany izany. Fahatokina ananan'izay mino zany. Fa efatra zay ho jerentsika ihany koa rehefa avy eo de zao hoe ny fahatokina fa misy mpitantana ny fiainako, tsy hoe misy mpiay fotsiny ihany fa misy mpitantana ihany koa, misy mpitaridalana, misy mpanolotsaina, izany ihany koa ny fahatokina ananan'izay mino. Ary ny farany ho resantsika eto de zao hoe ny fahatokina ananan'izay mino de ny fahatokina fa handova ny fiaina mandrakizay izy any aorinany, fandovana ny fanjakany lanitra. Fahatokina mila ananan'izay rehetra mino izany zavatra izany. De ary ho jerentsika voalohany indrindra ao anatin'izay le hoe ny fahatokina ananan'izay mino de zao hoe fahatokina fa zanak'Andriamanitra izy. Ny kristianina niova fo tsy manantena fefa mino fa zanak'Andriamanitra izy, ary mahatonga azy ahatoky fa zanak'Andriamanitra izy de noho ny tenin'Andriamanitra. Jaona toko voalohany 2:12 de manambara fa zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany. Zay rehetra nanaiky ny Kristy ho tompo sy mpamonjy fiainany de tonga zanak'Andriamanitra izy. Romanina toko 7:4-12 de miteny manambara manao hoe zay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ho izy no zanak'Andriamanitra. Ary isika ho izy tsy nomena ny fanahy-mpanandevozana ho amin'ny tahotra fa rehefa nomena ny fanahin'ny zanaka natsangana zay antsontsika hoe aba raha eo. Romanina toko 7:4-12 sy ny 5:12. Voalohany indrindra zany ny fahatokina ananan'izay mino de zao hoe fahatokina fa zanak'Andriamanitra izy. Ary ny fahafantarako fa zanak'Andriamanitra aho de itokiko fa io raiko io de tena mikarakara ny antsipiriny fiainako manontolo. Raha tsy tonga tahaka ny zaza ianareo izy tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany teny izany? Ny zaza anakay raha mandeha mianatra tonga ao an-trano izy de mahatoky fa dadasena efa mikarakara zay sahaza ho azy ny sakafo azy. Andeha hianatra ny zaza anakay efa mahatoky fa efa karakaray neniny akanjony. Andeha hianatra ny zaza anakay efa mahatoky fa dadasena efa nandony écolageny. Fahatokina zany. Tsy mametraka fanontaniana io zaza io hoe fa ahoana.
satria fantany fa zanaka izy, noho izany misy ray aman-dreny mpialy. Ary zay fahatokiana zay ihany koa mila ananatsika kristianina eo amin'ny fiainantsika manontolo. Raha tsapatsika isika hoe tena zanak'Andriamanitra marina, dia mila hitokitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:7, Isaia 5:7, andininy fa 2:12 manao hoe: ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, fa ny zanako sy asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 5:7, andininy fa 2:12. Ny fahatokiana ananan'izay mino ve dia zao hoe lay Andriamanitra raiko dia miadidy tanteraka ny fiainako. Zanako sy asan'ny tanako izy dia aoka ho adidiko ihany. Adidin'Andriamanitra aho eo amin'ny fiainako. Adidin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Raha tena tsapanao marina fa zanak'Andriamanitra ianao. Fahatokiana ananan'izay mino ve? Fahatokiana fa zanak'Andriamanitra izy. Ary raha zanak'Andriamanitra izy dia manana zo anontany an'Andriamanitra ny eo amin'izay ho avy mpiainany. Ahoana ozy izy? Ty Isaia 5:12, andininy fa 2:12 ty: ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, fa ny zanako sy asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Manana zo isika zanak'Andriamanitra anontany an'Andriamanitra ho amin'izay ho avy mpiainantsika. Satria maninona? Io Andriamanitra raitsika io mahalala ny lasantsika izy, mahita ny ankehitrinytsika izy, ary mahafantatra ny ho avy mpiainantsika izy. Noho izany ho antsika tanora kristianina, eo amin'ny lafiny resaka fianarana, eo amin'ny lafiny resaka fiainam-pianakaviana ho amin'ny ho avy, eo amin'ny lafiny asa izay ho tanterahantsika ho amin'ny ho avy, azosika anontaniana an'Andriamanitra izany. Le Andriamanitra raitsika no teny manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy. Noho izany, fahatokiana ananan'izay mino ve? Fahatokiana fa zanak'Andriamanitra izy. Ary raha zanak'Andriamanitra izy dia adidin'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany manontolo. Faharoa koa, ho antsika izay rehetra manantanteraka asan'Andriamanitra, ny fahatokiana mila ananantsika dia zao hoe mila hitokitsika fa mpanompon'Andriamanitra isika. Ary zay fahatokiana mampanompon'Andriamanitra atsika izay dia miteraka hery sy fanantenana eo amin'ny fahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Raha tsy hitokinao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao dia mandraky tsisy fiatraikany amin'ny zavatra izay ataonao izany. Fa raha hitokinao fa tena mpanompon'Andriamanitra ianao dia hiteraka zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao zany aloha voalohany indrindra, ary eo amin'ny fiainan'ny manodidina anao. Ahoana ozy izy ny Isaia ihany? Isaia 2:7, andininy fa 7. Isaia 2:7, andininy fa 7. Hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe: mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Ho antsika mpanompon'Andriamanitra dia mila hitokitsika aloha voalohany indrindra fa mpanompon'Andriamanitra aho. Ary mpanompon'Andriamanitra aho dia olom-bo fidy aho tao anatin'ny maro. Fanaovana asan'Andriamanitra nge tsy hoe izay teanao an'io dia manao e, fa tena hoe Andriamanitra no nifidy antsika tao anatin'ny maro mba hanao ny asany. Raha amin'ny teny frantsay izy dia zao hoe Andriamanitra no nanao recrutement ho antsika tsiraray avy. Ary ny fahafantarantsika an'izay hoe nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro aho dia tokony hananantsika fitondran-tena mendrika izany fiantsonantsika izany. Ahitantsika ihany koa fa sarobidy ny toerana nametran'Andriamanitra atsika, kanefa indrindra ihany koa saropady.
fatokiana ananan'izay mino ve fatokiana fa mpanompon'andriamanitra izy. Ary mpanompon'andriamanitra izy dia manatoerana lehibe eo anaty an'andriamanitra. Filazan'ny Paoly azy ary moa any amin'ny Korintiana faharoa any, dia lazain'ny Paoly apôstôly fa ambasador ny mpanompon'andriamanitra. Ary ny ambasador tsy ololo-pona fa olona manana maha izy azy, olona notsongainy manokana tao anatin'ny maro. Ary ny olona ambasador dia manana asa mazava tsara eo amin'ny fiainana. Ny mpanompon'andriamanitra koa dia manana asa mazava tsara isika eo amin'ny fiainana. Aninona? Ampianatra ve? Mety ho isan'izay. Hanompo ny asa ve? Mety ho isan'izay. Fa ny tena asa fototra indrindra intson'andriamanitra ny mpanompony dia ity. Korintiana faharoa toko 5:20. Korintiana faharoa toko 5:20 manao hoe koa dia iraka solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra nie ianareo. Koa dia ambasador solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra dia mampiavana ny olona amin'Andriamanitra aloha. Zay ny voalohany indrindra. Tsy mitondra fitahiana, tsy mitondra fanasitranana, tsy mitondra fampianarana, ilaina zany, fa tsy zay ny asa voalohany indrindra intson'Andriamanitra atsika. Fa ny asa voalohany indrindra intson'Andriamanitra atsika mpanompon'Andriamanitra dia nampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Ary zany fatokiana zany mila ananatsika mpanompon'Andriamanitra izany. Nofidian'Andriamanitra aho tao anatin'ny maro anao ny asany, ary nofidian'Andriamanitra aho mba ampiavana ny olona amin'ny indray. Ary ny farany ho resantsika ny fatokiana ananan'izay mino dia zao hoe, todika amintsika tanora indray aho eto, fatokiana ananatsika mino dia zao mila fantatsika hoe isika eo anaty an'Andriamanitra dia namany, sakaizany isika, sakaizany Jesosy Kristy isika. Ary amin'ny maha-sakaizany itsika izay dia isika no izarany manta sy ny masaka, isika nampahalalany teniny, isika nampahalalany zava-tsotra eo amin'ny fiainana. Ary amin'ny maha-sakaizantsika azy ihany koa dia tokony izy no izarantsika manta sy ny masaka eo amin'ny fiainantsika. Izy no tokony izarantsika izay mahafinaritra sy manahirana atsika eo amin'ny fiainana. Izy no mila hitokitsika eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ahoana hozy izy Jaona toko 5:20? Andininy fa 4:20. Jaona toko 5:20, andininy fa 4:20. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ianareo no sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Ianareo no sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Isika tanora kristiana raha miaina ny tenin'Andriamanitra dia ny toerana miatran'Andriamanitra atsika eo anatyany dia zao hoe sakaizany isika, namany isika, tsy olona tsotra isika fa tena olona akaiky ny fony raha manao arak'izay andidiny atsika. Fatokiana ananan'izay mino ve? Fatokiana fa sakaizan'Andriamanitra izy, fatokiana fa mpanompon'Andriamanitra izy, fatokiana fa zanak'Andriamanitra izy. Ary zay fatokiana zay dia miteraka zavatra eo amin'ny fiainantsika izay. Noho izany tsarovy indray fefa zanak'Andriamanitra ianao raha nanaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Efa mpanompon'Andriamanitra ianao rehefa nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro andeha anatanteraka ny asany. Efa sakaizan'Andriamanitra ianao raha ianao no anisan'ny mpankatony tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fatokiana ananan'izay mino? Zanak'Andriamanitra aho, mpanompon'Andriamanitra aho, sakaizan'Andriamanitra aho.
andeha anaraka irairaindray aloha isika eo mpitsakotsakotsika izay fatokina izay tokony anaratsika mino izay iarahantsika lay indramitsika tsika amin'ilay hira mitondra ny lohateny manao hoe mpandresy aho, mpandresy ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, mpandresy ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, mpandresy ny sakaizan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, tsika mpandresy aho. Satana eti menaku Ifu fantatrize tukurukude Jesus ilesa kaizaku Siu pamundia Anant kauriyama Pandisiau, pandisiau Andalala dilaitia Pandisiau, pandisiau Ny zanak'Andriamanitra tokoa dia tena mpandresy eo amin'ny fiainana. Fa matetika mahatonga antsika ho resy, sika zanak'Andriamanitra, sika mpanompon'Andriamanitra, sika sakaizan'Andriamanitra, mahatonga antsika ho resy eo amin'ny fiainana, rehefa tsy ananantsika ity manaraka ity, dia ny fatokina fa olona voavela eloka isika eo anaty an'Andriamanitra. Ny fatokina mila ananantsika manaraka dia izao hoe fatokina fa eo anaty an'Andriamanitra dia olona voavela eloka. Ny zanak'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, ny sakaizan'Andriamanitra raha misy andetehany devoly ny fiainantsika dia matetika ny ametrahanyilay atao hoe fanamelohan-tena eo anaty antsika. Mba mitony tena ho zanak'Andriamanitra hony, mba mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra hony, mba mitony tena ho sakaizan'Andriamanitra hony, dia zereo neny ataony raha zay io tsy mivavaka tsony. Zany matetika ny zavatra apetraky ny devoly eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa
ireny ny itokitsika de manjary tsy mpandresy isika fa ny fahatokina ananan'izay mino de zao hoe fahatokina fa voavela eloka izy eo amin'ny fiainana. Ny fahatokina ny tenin'Andriamanitra le miteny manao hoe raha mieky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mameloan'ny helokotsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra, ny sakaizan'Andriamanitra dia antson'Andriamanitra ho tahaka ny saka, maka ny toetra ny saka fa tsy tahaka ny toetra ny kisoa. Inona ny toetra ny kisoa na ny toetra ny alika mampiavaka azy amin'ny saka? Ny saka de zao hoe reo biby reo de isaky mandendeha any de samy maloto, fa ny saka de zao hoe rehefa mandendeha any izy ka mipetraka manany fotoana hipetrahana, ny zavatra ataon'ny saka raha diniantsika voalohany indrindrany de manadio ny tenany izy zay. Zay ny toetra ananan'ny saka. Fa ny toetra ananan'ny kisoa sy ny alika indray de zao hoe loto eny ny kisoa hoe diova eny ny kisoa hoe, fa raha voadiovinao ny kisoa voavelanao vetivety izy de mitady zay andotony ny tenany. Izy mihitsy no mitady zay andotony ny tenany. Ary ny alika indray voalaza amin'ny baiboly raha mandoa ny alika de hoaniny iny lo zay nariny iny, mety marikoriko anao zany, fa zany ny toetra ny alika. Fa be dehibe koa ny olona matetika manao an'izany zavatra zany. Za tsy hanao an'izao, tsy hanao an'izao, tsy hanao an'izao tsony. Ray andro, roa andro, telo andro, efatrandro de zao manino miverina amin'ny ataony any. De hoy ny baiboly manao hoe ny alika ozy izy miverina amin'izay nalohany. Ny fahatokina ananan'izay mino de zao hoe raha vao manantona an'Andriamanitra izy, mitondra ny tsy fahamendrehana izy, na inona mety endriky ny tsy fahamendrehana eo amin'ny fiainany de diovin'Andriamanitra izy. Ahoana ozy izy ny Isaia toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Isaia toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Avy ary hifandahatra isika hoy Jehova, fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo de ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary na mangatrakatraka tahaka ny sily azy de ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoa ianareo. Ny fiainana kristianina de fiainana mandroso amin'ny fahatanterahana. Fiainana kristianina de fiainana mandroso amin'ny fahatsarana isan'andro isan'andro. Tsy misy olona tanteraka raha mbola ety an-tany, fa tsy maka ny toetra ny kisoa. Kisoa mini mandoto ny tenany, tsy maka ny toetra ny alika. Ny alika mini miverina amin'ny zavatra izay nataony, fa maka ny toetra ny saka. Eto amin'izao tontolo izao anao mety aloto, fa raha vao manana fotoana hipetrahana de zao miezaka manadio ny tenany, miezaka manadio ny fony. Fa hoy ny tompo manao hoe sambatra ny madio am-po, fa izy nahita an'Andriamanitra. Tsy haiko ianao zay manaraka izao fandahara zao, fa raha izaho aloha de fantatro hoe misy fotoana maloto ny tenako ny foko. Fa raha vao misy fotoana eritreretako de zao hoe mitondra ny tsy fahatanteraka ao anaty an'Andriamanitra aho, mba hialany lay fanameloana zay mety apetraky ny devoly amiko, ary inoko fa raha vao manantona an'Andriamanitra aho, miaiky ny fahotako aho de zao hoe manadio azy. Ary ny toerany misy antsika eo anaty an'Andriamanitra, tsika mpino ao anaty an'Andriamanitra de ny Salamo faharoa amby telopolo. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra zay tsy sain'i Jehova eloko, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Inona no avaliko izany ho ianao? Petsaka mety azo lazaina fa hiantatina no indramiko hamaly izany amin'ny alalan'ity irairay ity.
tratao saloko miazona ianao tsy misy arobaka ny ampelantananao ileranao antompo fa lehibe ny helinao tsy misy olana izay tsy afakao saloko sambatra izao satria manananao ny fiainako rehetra indro anjakao ny olona anakay raha tena mahatoko marina fa vaovela heloka eo anaty an'Andriamanitra dia zao hoe manjary ny fiainany rehetra no avelany anjakan'Andriamanitra. Tsy mino mihitsy raha misy olona anakay tena mahatsapa manana an'izany atao hoe fatokiny ny famelan-keloka omen'Andriamanitra zany dia zao hoe mbola iaina ao anatin'ny ota izy. Fa ny olona anakay raha tena mahatoko marina fa olona vaovela heloka no toerany ao anaty an'Andriamanitra dia olona manjary manomboka mankahala fahotana izy ary tsy manome toerana ho an'ny devoly izy eo amin'ny fiainany. Aminy dia zao hoe ny fiainany dia tiany hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fatokina ananan'izay mino ve fatokina fa olona vaovela heloka izy eo anaty an'Andriamanitra. Ozy izy Romana 9:1 dia manao hoe ary noho izany dia tsy misy fanamelohana intsony amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanamelohana ho amin'izay olona ao amin'ny Kristy Jesosy fa olona voavela heloka izy eo anaty an'Andriamanitra. Zany nahatonga ny apôstôly Jaona nanoratra ny Jaona 1 Jaona 1:2 manao hoe zany rehetra zany ozy izy no nisoratako aminareo mba tsy anotanareo kanefa raha misy manota dia zao mila fantany hoe manana mpisolo vavy izy ao anaty an'iray dia Jesosy Kristy ilay marina. Iza ny mpangany olom-boafitin'Andriamanitra hoy ny Romanina Kristy nefa maty nefa maty hamonjy antsika izy ary mipetraka ao kavan'Andriamanitra ray izy ankehitriny mivavaka sy mifona ho antsika. Raiso zany fatokina izany fa tena hoe tian'Andriamanitra ao rehefa nanaiky azo tompo sy mpamonjy ny fiainany dia manjary olona voavela heloka eo anatrehany. Raha toy izantsika ihany zay dia hoe inona ihany koa ny fatokina ananan'izay mino
ny fahatokinananan'izay mino de zao hoe misy piahy ny fiainany. Ny fiainany tsy mandehandeha ho azy fa misy miahy. Ary izany miai ny fiainany lay Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, lay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, lay Andriamanitra manerana izao tontolo izao, lay Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra. Ny fahatokinana antsika zay mino de zao hoe izany Andriamanitra zany no miai ny fiainako. Am'izao vanim-potoana iainantsika zao de zao hoe miainao anatin'ny fanahiana ny olona, miainao anatin'ny tahotra ny olona, miainao anatin'ny tebiteby ny olona. Ary marina zany raha ohatra ka ny zava-misy fotsiny no jerena de to zary mampanahy, to zary mampitebiteby, to zary mampatahotra. Fa raha mitodika any amin'ilay inony ny mpino de manjary manahy fahatokina fa misy mpiay azy. Raha iresakitsika ohatra hoe memafy ny fiainana ankehitriny, mesarotra, miakatra ny vidim-piainana, manahy ny olona am'izay hoaniny, manahy ny olona ho am'izay ho tafidy. Fa lay inotsika de mbola tsy miova malitsy ny ary mandrakizay de mbola miteny manao hoe aza manahy ny hoaninao, ary aza manahy ny ho tafinao. Fa zay hoe mivoro-manidina ozy izy. Fa tsy misy ohatran'ireny voro-manidina ireny, kanefa dia velomin'Andriamanitra izy. Jereo ny zava-maniry ozy izy. Ny zava-maniry eny an-tsaha de ampitafian'Andriamanitra zavatra tsara. Fa isika zanany manoatra noho izany. Matio toko fahenina manomboka eo amin'ny 5:5. Ny tiako ampatsiarovina atsika hoe lay Andriamanitra ivavahantsika, lay Jesoa Kristy inontsika de mbola tsy miova. Ka ny fahatokinananatsika zay mino de le fahatokina hoe miahy zay rehetra zavatra ilaiko io Andriamanitra io. De ahoana ozy izy ny tompo raha nampianatra momba an'izany hoe afaka miai ny fiainantsika zany izy. Matio toko fahenina 5:5 manomboka amin'ny 5:5 de ozy izy manao hoe ary noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia zay hoaninareo na zay hosotroinareo, na amin'ny tenanareo dia zay ho tafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsinjovo ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izy aminareo na dia manay azy no mahay manampy ny androny iainany na dia kely monja azy. Ary nahoana no manainy amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninainy azy tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niaitra any an-tsaha azy zay any anio ka tsy mpiao-pantana raha pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ikely finoana? De aza manay ianareo ka manao hoe inona no haninay, na hoe inona no sotrinay, na hoe inona no tafinay. Fa zany rehetrarehetra zany de ka tsainy jentilisa fantatra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Makatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de hanampy ho anareo ireny rehetra ireny. Zany no tenin'Andriamanitra tiana ampatsiarovina atsika. Le Andriamanitra mpiay atsika, miai ny vorona, karakara ny zavaboary, ny zava-maniry. Fa manoatra lavitra noho ny fikarakarany eny reny no fiainy ny fiainatsika zay zanany. Izao tontolo zao no manainy amin'izany. Fa ny mampiavaka atsika kristianina de zao mila tsarovana hoe tsy miova lay Andriamanitra. Ary ny fahatokiako de zao hoe raha ny teny izy nanao hoe zao avy ananany fiainana sady ananany be debe, de tena afaka manao izany eo amin'ny fiainatsika izy. Vanim-potoana ilana finoana ny vanim-potoana iainantsika kehitriny.
Ary ao anatin'izany vanim-potoana ilana finoana izany keo nefa dia mila fantarina hoe finoana inona nefa, finoana aniza nefa. Fa ny antsika kristianina dia zao hoe finoana ny Jesosy Kristy, ilay naharesy hatramin'ny fahafatesana azy. Finoana n'ilay teniny izay afaka manova zavatra eo amin'ny fiainantsika. Dia io Jesosy Kristy tompontsika io no ny teny nanao hoe tongava aminao arak'izay inonao. Raha fantatrao fa afaka miainy fiainanao ny tompo, dia tongava aminao arak'izay inonao. Fa raha mbola manay ianao, tsy mahatoky ianao, dia tongava aminao arak'izay inonao ihany koa ny soratra masina. Fatokiana ananan'izay mino ve? Fatokiana fa manana pia izy. Ary tsy eo amin'ny resaka hoanina sy ho tafiana ihany, fa eo amin'ny ho avim-piainany mihitsy. Amin'izao fotoana izao ohatry ny manjombona no avim-piainantsika tanora. Mianatra dia ho aiza, mianatra dia hanao inona. Fa ny zanak'Andriamanitra dia zao hoe manana fomba hafakely Andriamanitra hitondrana ny fiainany zanany. Ahoana hozy izy ho amintsika zanany? Isaia 1:7-10. Isaia 1:7-10. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa zao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitaontana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana hoy ny tompo fa izao no Andriamanitra ao, eny mitaontana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Zany lay Andriamanitra hivavahantsika, mitaontana ny fiainantsika. Ary zareo tsara ny zazakely anakay, rehefa ao anatin'ny tahotra, inona no ataony voaloha? Tady le tanan'olon-dehibe izy hitaontana azy. Ary raha vao maharay an'iny tanana iny izy, dia manjary misy fiadanam-po ao aminatiny. Raha ao anatin'ny fanahiana koa ianao ankehitriny, dia zao no teneniko anao hoe raiso ny tanan'ny tompo ilay mitaontana anao, dia ho tsapanao zany fatokiana ananan'izay miny fa manana pia izy. Zao nefa mila tsarovana fa ny fitondran'Andriamanitra tsy voatery arak'izay eritreretintsika, fa manana ny fomba hitondrany antsika izy. Ahoana hozy izy? Ao amin'ny Isaia 1:5-10 iany. Isaia 1:5-10, 9:9. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako hoy Jehova. Andriamanitra manana fiheverana tsara eo amin'ny fiainako, fa zany mety tsy mahafantatra azy. Zany mety tsy mahalala izay fomba teny hitondran'Andriamanitra, fa ny azoko antoka fotsiny ohatry n'ilay zazakely ndeha ao anatin'ny tahotra dia zao hoe tsy fantany, fa ny zavatra ataony dia zao atolony fotsiny tanany ao an'ilay olon-dehibe, dia tantan'ilay olon-dehibe izy. Ary rehefa tantaniny olon-dehibe anankiray iny izy, dia manjary manana fatokiana izy, fa tsy hitondra azy ho any amin'ny sarotra, tsy hitondra azy any amin'ny fahaverezana iny olon-dehibe izay nomeny tanany iny. Andriamanitra koa dia manao hoe miteny amintsika hoe tadiavo izy dia ho hitantsika, antsoa izy dia mala itsika, dondono dia ho voany isika. Andriamanitra piay ve? Miainy fiainako manontolo izy, miainy ankehitriny koa izy, ary mitsinjony ho aviko ihany koa izy. Fa ny fiainana kristiana nge tsy mora foana, fa mandalo fahasarotana. Fa ao anatin'ny fahasarotana no mila hananantsika fahatokiana, fa manana pia isika. Fahatokiana ananan'izay mino, misy piahy ny fiainana. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute.
paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de
ny fahalalako fa Andriamanitra no mpiay ny fiainako dia mahatonga hiantoraka aminy izany, mahatonga tsy hanay ny ankehitriniko izany, ary mahatonga tsy hanay ny amin'ny hoavim-piainako ihany koa izany. Fatokina ananan'izay mino ve? Fatokina fa misy mpiay ny fiainany. Tsy vitany hoe misy mpiay ihany koa ny fiainany, fa amin'ity manaraka ity ihany koa nijerentsika hoe ny fatokina ananan'izay mino dia zao hoe misy mpitantana ny fiainany. Misy mpia fa misy mpitantana ihany koa. Zany hoe zavatra rehetra izay mitrango eo amin'ny fiainany dia tsy misy kisendrasendra na dia ny ray akory azy, fa ny zavatra rehetra izay mitrango eo amin'ny fiainany dia raha tsy Andriamanitra no nampisy izany dia tsy nisy izany, satria misy mpitantana ny fiainany. Zany ny fatokina ananan'izay mpino. Ary zay nahatonga ny Paoly apôstôly ny teny eo amin'ny Romanina 9:5-7 manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny olona mahatsapa, mahatoky fa misy mpitantana ny fiainany no afaka miteny izany. Dia misy zavatra iverintsika manko fa ratsy eo amin'ny fiainantsika, dia iverintsika fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Fa misy fotoana Andriamanitra mihitsy ny mamela n'ireny zavatra ireny hitranga eo amin'ny fiainantsika, na ananaran'Andriamanitra antsika izany, na anefen'Andriamanitra antsika izany, na ahatonga an'Andriamanitra hiteny amintsika hoe miverena amiko ianao. Fa raha tena kristianina marina ny olona anankiray dia tsisy zavatra tonga ho azy eo amin'ny fiainany raha tsy Andriamanitra no mampisy izany. Fa ny andraikitry fotsiny ao anatin'izay dia zao hoe mamantatra hoe inona Andriamanitra ny sitraponao amin'izao zavatra misy eto amin'ny fiainako zao. Ianao no mpitantana ny fiainako, fa ahoana ary n'izao ny zava-misy. Zonao no mametraka izany fanontaniana izany. Fa maninona Andriamanitra n'izao ny zava-misy? Fa aza esorinao amin'ny saina fotsiny dia zao hoe ny fatokina ananan'izay mino dia zao Andriamanitra no mpitantana izao fiainako izao, na izao ary ny zavatra misy. Fa tsy fantatro io andraony hoe maninona, fa ny aorinany ampahafantaran'Andriamanitra amiko ny momba izany. Jereo ny tantarany Job. Joba hitantsika tsara ao amin'ny Joba 1 fa nanana izy azy Job, nanana zavatra rehetra Job, fa raha niteny tamin'ny Jehovah Satana dia jereo tsara neny fehezanteny nataony Satana. Joba 1:7. Ary Satana namaly an Jehovah ka nanao hoe moa tsy fanantenany zavatra va no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra, tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay rehetra ananany. Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany. Fa ainjiro kely eny tananao ka tendreo izay rehetra ananany, raha tsy andahanao eo masonao aza izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana hoe indro eo tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza ninjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana ny ala teo anatrehany Jehovah. Raha tsy nahazo fahazon-dalana Satana teo anatrehan'Andriamanitra, tsy afaka nanao ininona tamin'ny Job. Ary amin'Andriamanitra dia zao hoe navelana zany mba hanehoana ny voninainy, tsy ho faharesena, fa hanehoan'Andriamanitra ny fandresena. Tandindio tsara fa raha Andriamanitra no mpitantana ny fiainantsika dia Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra ny nanisy fefy manodidina izay ananan'ny Job. Andriamanitra ny nanisy fefy manodidina ny tranony. Andriamanitra ny nisy fefy manodidina an Job. Tsy afaka niditra tao Satana, fa Andriamanitra nanokatra lalana fa ny Satana niditra tao, satria fantatr'Andriamanitra Job. Tsaroa fa rehefa tonga ao anatin'ireny isika dia zao nyfanontania, zao no mila apetrakintsika amin'ny tenantsika hoe avelan'Andriamanitra isy zao, fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho fantariko, misy zavatra tian'Andriamanitra hanamboarana ho tsaratsara kokoa noho ny teo.
fa hoana ny toe-ponananany joba tao anatin'izay de hoy joba nanao hoe jehovah no nanome ary jehovah no nanahito isaohana ny anarany jehovah. jehovah no nanome jehovah no nanaiso isaohana eny anarany jehovah. joba toko voalohany andininy fa raiky amby roapolo. zany ny fahatokiny ananany zay mino fahatokina fa misy mpitaontana ny fiainany fa tsy misy kisendrasendra. de ahoana hoy joba eo amin'ny joba toko faharoa andiminy fahafolo. hoy joba toko faharoa andininy fahafolo, moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'andriamanitra fa tsy ny ratsiko. misy zavatra zay veritsika zanak'olombelona fa ratsy fa amin'andriamanitra iny mahatsara atsika. ratsy tamintsika zanak'olombelona nahafaty an'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana amin'ny fisainany maha olona atsika, fa amin'andriamanitra zany de zao hoe zay ny lalana, zay ny mahatsara atsika. fa raha tsy sanaiky maty teo ambony hazo fijaliana Kristy tsy nanana fiainam-pandresena isika, tsy mpandova ny fanjakan'andriamanitra isika, tsy tonga zanak'andriamanitra isika. ratsy ny fijereny zany amin'ny maha olombelona, fa le andriamanitra mpitaontana efa mahalala hoe inona nao ambadika io zavatra io, dia fandresena fa tsy faharesena. azay ny tiako ampatsiarovana atsika tanora namana manao hoe misy mpitaontana ane ty fiainantsika ty, misy mpitaontana ary misy mpitantana aza matahotra. fa izy no efa nitenina nareo aza matahotra ianareo, fa indro momba anareo mandrakariva aho mandra-pahatapitra n'izao tontolo izao. andriamanitra ny baiboly dia andriamanitra mamadika ny ratso tsara, mahay mamadika ny faharesena ho fandresena, satria andriamanitra ny fahatsarana izy. fahatokina ananan'izay mino fahatokina fa misy mpitaontana ny fiainana, fa tsy misy kisendrasendra zay zavatra rahitra misy eo amin'ny fiainana. ka natsika natomany samidy eranen'andriamanitra satria avy amin'andriamanitra ireny rehetra ireny. natsika natomany samidy erako anao riray fa avy taminao. Chile.
eto mara-paranana indray dia zao hoe inona ihany koa mifatokina ananantsika zay mino. Fatokina ananantsika zay mino niniko ny resana fagnany dia zao hoe ny fatokina fa handova ny fiaina mandrakizay isika. Zany ny fatokina anana zay mino, fatokina fa handova ny fiaina mandrakizay izy. Ary zay no antony tena nahatongavan'i Jesosy Kristy tonga tety an-tany, hahatonga atsika anana fanantenana no amin'ny farany. Ary inona moa ny farany? Dia ny ao ambadiky ny fahafatesana. Dia ilay fiainana mandrakizay nampanentenan'ny tompo zany hoe andeha ozy izy ary amboatra toerana ho anareo, ka zay isy ano isy anareo ihany koa. Aiza moa ny tompo ankehitriny? Petraka eo kavan'Andriamanitra ray izy eo miseza fiandrianana. Ary io tompontsika io tety an-tany dia niteny eo amin'ny jaona toko 2:1-5 manao hoe zao ny fananganana maty sy ny fiainana, zay mino aho na maty aza dia mbola ho velona indray. Zany ny teny fampanantenana ny meny, zay mino aho na maty aza dia mbola ho velona indray. Fatokina ananan'izay mino ve? Fatokina fa raha miala eto amin'ity tany ity izy dia handova ilay fiainana mandrakizay. Tanora kristianina namana isany, izany mila reharehatsika eo amin'ny fiainana, izany mila asandratsika, ambaratsika eto amin'izao fiainana izao hoe mandalo ny fiainana ety an-tany, fa zay manana ny Kristy kosa dia manana n'ilay fiainana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina toko 9:6-7 sy ny 7. Romanina toko 9:6-7 sy ny 7 dia hoy Paoly manao hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tsy isika miteny hoe zanak'Andriamanitra fa ilay fanahy masina ny men'Andriamanitra ao anatiko no mametrika izany fatokiny izany hoe zanak'Andriamanitra aho. Dia hoy ny 7 manao hoe ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra amin'ny koa. Raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy koa. Mpiray lova amin'ny Kristy aho. Inona ny lova tsara indrindra? Trano serena ve? Fahaizana mampahalalana ve? Fananana ve? Voninahitra ve? Laza ve? Mandalo daholo zany rehetrarehetra izany. Fa ny lova tsara indrindra ho atsika dia ilay fiainana mandrakizay. Ilay fiainana mandrakizay tsisy tebiteby, ilay fiainana mandrakizay tsy misy ranomaso, ilay fiainana mandrakizay tsy misy fahataperana. Izany no ampanantenan'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino azy. Ka ny fanantenana, ny fahatokina ananan'izay mino, raha miala eto amin'ity tany ity izy dia makany amin'Andriamanitra ray izay ilay nitokiny. Ary tadiditsika tsara Stefany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia raha nitory ny filazantsara izy dia nitorahan'ny olona vato. Fa tao anatin'izay raha nitorahan'ny olona vato izy dia hoy izy resaka tamin'Andriamanitra manao hoe ry Jesosy tompo raiso ny fanaiko, ry Jesosy tompo raiso ny fanaiko. Fatokina zany hoe ho any amin'Andriamanitra izy raha miala eto tany fandalovana ity. Ary zao ho an'ny kristianina dia zao ny zava-marina, raha teraka izy tety an-tany izy reriny no tomany fa ny olona rehetra ny faly. Fa raha miala ety an-tany izy, ny olona rehetra hitomany fa izy rery no hifaly. Ny olona rehetra hitomany fa izy rery no hifaly. Zany ny fatokina ananan'ny kristianina. Satria maninona? Tonga tety an-tany izy, tonga teo amin'ny tany be fahoriana. Fa rehefa miala ety an-tany izy, hitra ao anatin'ilay fiadanana feno efa nampanantenan'Andriamanitra azy. Fatokina ananan'izay mino? Handova ny fiainana mandrakizay. Enga dia isika rehetra tanora kristiana manaraka izao fandara izao, tsika rehetra zay manaraka izao fandara izao na iza
anana izany fatokiana ny amin'ny fiainana mandrakizay izay. Ka hoy isika anao iaraka amin'ny Victor sy ny namana hoe ny fanantenako de tsy ho levina. Jesosy koa iny tsy hamitaka. Izay ery zay no etsika mamaraparana izao fandarana izao indray. Maranata, iarahantsika amin'ny Victor sy Nina. Ni sabanya, ni
raha fitiantsika izay rehetrarehetra zavatra resahantsika teo zay ny amin'ny hoe ny fatoky nanana an'izay mino dia ireto fatoky nanana an'izay mino voalohany indrindra dia fatokina fa zanak'andriamanitra izy fatokina fa mpanompon'andriamanitra izy fatokina fa sakaizan'andriamanitra izy zanak'andriamanitra izy rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany mpanompon'andriamanitra izy rehefa nalainy fidian'andriamanitra tao anatin'ny maro mba hitory ny filazantsarany ka sahiteny tahaka ny Paoly apôstôly manao hoe ninitsy nalala zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Kristy indrindra fa Kristy vao omby teo ambony hazo fijaliana sakaizan'andriamanitra izy satria sakaizan'andriamanitra no ilazany ny zavatra rehetra dia nanomezany teniny zany ary raha sakaizan'andriamanitra izy dia antson'andriamanitra ihany koa hiresaka amin'izay zavatra rehetra mety manavisatra azy eo amin'ny fiainana fatoky nanana an'izay mino zanak'andriamanitra izy mpanompon'andriamanitra izy sakaizan'andriamanitra izy fatoky nanana an'izay mino fatokina feona tian'andriamanitra izy dia olona voavela eloko satria izany ampangany olona voafidin'andriamanitra Kristy no efa maty eny efa maty namonjy azy ary maty mba hitondra fanavaozana ho azy fatokina nanan'izay mino fatokina fa misy mpiainy fiainana ety an-tany ka tsy manahy izy raha mianao anatin'izao fiainana feno fahasarotana izao fatokina nanan'izay mino fatokina fa misy mpitantana ny fiainany ka tsy misy zany zavatra kisendrasendra izany fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana dia zao hoe tsy misy raha tsy Andriamanitra no namela izany hitranga fatokina nanan'izay mino fatokina fa andova ny fiainana mandrakizay izy ary rehefa misantatra izany izy ety an-tany fa rehefa maty izy dia zao hoe ho avy handray azy eny amin'ny ranolanitra ny tompo ampiditra azy ao anatin'ilay fiainana mandrakizay dia ny fanjakan'Andriamanitra zay efa nampanantenany izany dia zay ny masaka azo natolotra ho antsika tsiray avy teto anatin'ity fandarana isika samy isika ity ny tompony hitahy sy omba antsika indray ary amin'ny herinany io ny namana roa Kamira Falimana dia mbola manome toky fa hiaraka amintsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray hivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra eo fa raha mino anao izay dia manjary manana fatokina ary zany fatokina izany mampiavaka anay amin'izao tontolo izao satria ny fatokinay dia fatokina n'ilay Andriamanitra marina ilay Andriamanitra tsy miova matsy anio ary mandrakizay ta io zay rehetra nanaraka izao fandarana izao mba hitombo amin'ny fatokina hitombo amin'ny finonanao hitombo amin'izany atao hoe fahatsapana amin'ny fahatsaranao izany dia ta io ny tsiraray avy ary fantaro zay zavatra rehetra mba heritreretiny dia noho ny vavaka mangina sandratry ny tsiray avy any tokantranony any any amin'ny toerana zay misy azy any ianao ilay Andriamanitra mpandinika ny vosony foany no hamaly fity ny tsiraray avy ao anatin'izao fiainana izao dia misaotra raha afaka nanatanteraka izao fandarana izao indray zay misaotra Kristy tompo amen fandarana isika samy isika fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga atsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarana ny tompo arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity